Manantitra ny arahaba finaritra ho antsika rehetra indray tratrizao maraina feno fifaliana sy fitahin'Andriamanitra izao. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny tombonandro, misaotra azy koa ny amin'ny fahafahana miaona eto indray andray lesona, andray fahalalana tsara ao amin'ny Jesosy Kristy. Vavakantsika melohany andresanao ny afatra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao manokana ny amin'ny fahafahako miaona indray amin'ny vahoakanao amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Aoka tompo matena ho tahina zay rehetra manaraka mivantana, ho tahina zay rehetra mandreny lesona, ho tahina ihany koa ny tokantrano, naiza naiza tompo misy azy ka miatrikady izy, manonona sahady fandresena avy any an-danitra. Na iza Jesosy malala manana programa mba anao ny sitraponao, enao anafery azy afahany manatanteraka an'izany. Tahio Jesosy eo ny fiainan'ny olona, ny minina tebiteby ayany anatin'ny fony any, ny minitra manaraka an'izao video zao izy ho isy vahaolana sy fandresena lehibe avy aminao. Tononoko Jesosy ny fiadanana, fanasitranana, fitahina, indrindra ery ara-panahy afahany mijoro hatrany naiza misy azy. Manonona Jesosy tsodrano am'izao anio zao aoka ho tahinao manotrika naneny fiainany ary oatra no zetriretin'ny fony. Tahina ihany koa tompon'ny fampianarana, satria ampianatra ny enao androany hoe aoka ho mahatoky izay. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mamerigna ny fiarabana ary mino fa ilainao dia ilainao ity lesona androany ity satria iankina ny zavatra betsaka na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny ninona sehatra misy ianao. Lohahevitra antsika dia hoe aoka ho mahatoky ianao. Zay mihitsy zany no ianarantsika na resaka hoe loyauté. Eto zany dia zavatra anankiray mila ianaranao isanandro sanandro ny mampivelatra ny fahatokisan'ny olona anao. Betsaka ny olona atokisana amin'ny sehatra anankiray fa tsy velariny le izy fa janony amin'ny sehatra iny. Donc zany mila tena lasa identité nao mihitsy ny mahatoky. Zay rehetra ataonao zany tokony ho hita fa mahatoky ianao satria ao anatin'ny fiainana ny ninona ataonao io no anisan'ny zavatra manana toerana goavana indrindra. Na amin'inona sehatra misy ianao na amin'inona toerana misy ianao, raha vao ianao mahatoky milaza aminao fa mety ny zavatra rehetra zay atao. Ndray nefa tsy dia vakitsika aloha izy io indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao fa ny olona rehetrarehetra ohatrany tady goragora daholo, tady anao atsirambina zavatra, tsy dia azo atokisana firy, nefa riavana dia tena ianterina zavatra ty zavatra toroko anao ty. Ka eto zany apetrao foana hoe isaky mandray décision anankiray anao dia alevo sara an-tsaina hoe miinvestira zavatra ianao zay. Inona ary amin'ny fotoana iny no nataonao, mba nafinaritra ve sa mety nahakivy olona sa nanahoana. Satria zao manko ny zavatra anankiray tadiditsika, sarotra be riavana ny mirekipere teny anankiray nalokon'ny vava. Sarotra be ny mirekipere erreur anankiray natao androany. Zany mila mitandrina tsika amin'ny zavatra rehetra indrindra ny amin'ny fiainana. Satria zavatra anankiray hita rehefa mialany ny fatokisan'ny olona anao dia mazava ho azy lasa dévaloriser ianao. Raha ianao zany manomboka tsy dia atokisan'ny olona tsony, ohatra hoe kilaingalenga, tsy fantako ty mamitapitaka, maka zavatra manolo ianao tsy averinao sy ny sisa, manomboka eo ianao lasa tsy misy valerany tsony na hoe tsy misy tombambidy. Satria ny fitokisana no mamaritra ny antsona hoe tombambidin'ny olona anankiray. Ka raha io no mialany dia mazava ho azy tsy misy tombambidy ilay olona. Ka ataovy azo antoka fa ny décision raisinao mba hampitombo ny tombambidinao. Ohatra zany ianao mety hoe manao asa, manao activité, miara-miasa amin'olona anankiray na manao asa n'Andriamanitra, mampitombo ny tombambidinao ve zay zavatra sisa mampiena. Satria ao anatin'ny fanompona n'Andriamanitra dia misy principe tsy maintsy arahana, indrindra isika kristianina, ary indrindra ao anatin'izay ty resaka fahatokiana ity. Satria ny azo lazana fa ny olona anankiray mahatoky dia izy mahitsy, marina, tsy mivadika ary mijoro foana amin'ny teny mena. Zay ny azo lazaina hoe olona mahatoky, marina, mahitsy, tsy mivadika ary mijoro foana amin'ny teny mena. Azo hitarina lavabe fa zay aloha zany ny azotsika mba horesahana. Satria ny fototra amin'ny fiainana dia io. Ny afahanao mahavita zavatra dia io, ary indrindra amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ka mahatonga an'io anefa principe anankiray azo tsapahitanana, atonga ny olona atoky anao voalohany indrindra dia ny toetranao. Manahoana ny toetranao?
faharoa ahafahan'ny olona matoky anao a inona no fahaizana mba hanananao na hoe zavatra hainao traikefanao na ny compétence amin'ny teny frantsay manahoana ny compétence. Fahatelo dia ny fahaizanao mifandray resaka relation zany. Io tena tsy tokony atao antsirambiny io ary rehefa andresako teto malra tadidinao fa miconte be indrindra revana ny fahaizana mifandray aman'olona. Mila feno aminao reo zavatra anankitelo reo raha tianao anagnan'ny olona fitokisana ianao. Mila tsara toetra, misy zavatra hainao na ny compétence, fahaizana mifandray. De eo am'izay a raha te hiakatra ianao anisan'ny olona ambony indrindra fa avita zavatra tianao ampiasain'Andriamanitra dia ireo ny fototra. Tsy hoe rehefa mpivavaka ianao de mandeha fotsiny am'izao mpivavaka zany mila toetra. Hitarika olona ianao fitarian'olona zany mila toetra. Anao pasteur ianao zany pasteur zany mila toetra. Tsy haiko inona tarika selila ny amin'ny toerana misy ianao mitaky toetra zany ary toetra tsara. De mitaky ihany koa fahaizana satria ny fanompona ny tompo indrindra fa ity fiainana eto ambony tany ity de tsy natokana ho an'ny olona stupide fa mila mahay ianao mila mianatra mila mandalina zavatra na hatramin'ny fomba firesahana fomba fizaranao hafatra fomba fitenenana hatramin'ny fomba fiakanjo ara mila ianarana zay le hoe fahaizana ary indrindra ny fahaizana mifandray. Raha hitarika olona ianao nefa tsy mahay mifandray aman'olona milaza aminao fa ho sahirana am'izany ianao ary mety animba zavatra maro. Ka ny toetranao zany no misarika voalohany. Io misarika olona voalohany io toetra. Vao mahita ny toetranao fotsiny olona de fa resy lahatra na de mbola tsy miresaka renao. Noho izany mitaky caractère matanjaka ny fatokiana. Ohatrany ahoana moa ny atao hoe caractère matanjaka? Olona anankiray tsy miova na amin'ny tamaso na amin'ny tsy tamaso. Zany hoe any amin'ny takony. Zay matetika averimberiko foana hoe any amin'ny tsy misy mahita nge ny tena fantarana ny tena fiainanao fa tsy ianao le mandeha am-piangonana, tsy ianao le miresaka aman'olona fa manahoana ianao raha ianao rery, manahoana ianao rehefa any amin'ny tsy misy mahafantatra. Ny olona manana caractère fort ravana na aty amin'ny tamaso izy de olona milamina na any amin'ny tsy tamaso izy de olona milamina. Eo zany le izy ravana. Ka ao anatin'izay mila mianatra ianao zany tsy miatsara velatsihy na hoe miova olo-kafa tampoka fa ianao ihany no ianao naiza naiza. Ka ny olona mila mahita fa ianao de olona tsara. Ny olona mila mahita ny tsy fiovaovanao zany hoe rehefa tsara ianao de tsara. Ka izay no mamboly ny antsona hoe fitokisana. Ka ataovy any anatin'ny sainao foana hoe rehefa ianao zany mba tianao ianao hoatokisan'ny olona na hoe mba hanana le caractère mahatoky ataovy anaty sainao foana hoe misy caméra cachée ny ambony lohanao eny zay manara maso anao 24 heures sur 24. Rehefa mitanjaka ny toetranao matetika dévaloriser ianao satria hita foana na ela na oaingana raha ohatra ka manana toetra ratsy ary nefa kosa raha matanjaka io de afaka matoky ianao ny olona. Zay le hoe caractère fort na hoe caractère matanjaka. Lasa inon'olona ho azy fa ianao de olona mahavita zavatra. Fa na manam-pahaizana be koa nefa ianao na mahay zavatra be ianao nefa hitan'ny olona fa tsy milamina tsy misy olona te hiaino anao zany. Ary mandrava zavatra maro ravana ny caractère ratsy. Raha vao olona manana ny caractère ratsy io be da be ny zavatra rava. Satria ao ny mieritreritra fa rehefa miatsara velatsihy izy de mety foana ny fiainany. Tsy maintsy hitsikafona foana io na ela na oaingana. Tsy maintsy ho fantatra. Zay natonga ny John Wesley nilaza ndray andro hoe John Morley azafady. John Morley niteny mihitsy hoe no man knows izy can climb out beyond the limitation of his character. No man can climb out beyond the limitation of his own character. Zany hoe tsy misy olona afaka hiakatra ambony mihoatra ny limitation ny caractère-ny. Zay ahavy ny toetranao ihany no mamaritra ny fiainanao. Hoe manahoana ny toetranao de iny zay ny refy misy ianao. Ka na manana talenta tsara, manana potentiel tsara amin'ny zavatra anankiray ianao nefa ratsy toetra de ho limité foana ianao. Ohatra hoe manana an'izao mahenty limité foana ianao. Ka raha te handeha lavitra revana mianara mba mamboly toetra tsara. Deny zao ianao mianatra mamboly toetra tsara satria ny toetra tsara ihany koa dia misintona fanajana. Lasa ajain'olona ianao. Tsy tsara nge revana zany tsy ajain'olona zany. Ny toerana tsy misy fanajana tsisy voninahitra. Zany hoe lasa tsy manana honneur mihitsy ianao raha vao tsy ajain'olona. Ka lasa ajain'olona ho azy ianao eto.
tsy le fanajana amin'ny fiatsaram-belatsy fa manajanao ny olona amin'ny fitiavany anao satria mahita zavatra tsara any anatinao any le olona ka mba avelao ny olona anajanao satria fantany hoe tsara ianao amin'izay fotoan'izay a mafonja ny fifandraisana sady tsara fa raha vao hitan'ny olona fa tsy milamina ianao dia tsy misy olona no mety mambidy anao zany fa possible tena ho tsiratsiraina ianao ho ambanimbany iny ianao tena hanaovany toetra tsy zaka ianao sy ny sisa sy ny sisa ilaina revagna ny karaktera matanjaka amin'ny fiainana ary matonga karaktera ratsy matetika dia matetika amin'ny resaka vola foana io matetika mampiova olona foana io resaka vola izy mahazo vola fa za tsy mahazo tokony ho ana daholo ny vola ka tsy zaraiko eo matetika mahatonga an'io karaktera ratsy io mararim-bola le olona ny fitokisana dia mifamatotra amin'ny karaktera ary olana anankiray mahatonga an'io matetika mahatonga le karaktera ratsy ny olona amin'ny resaka fivavahana matetika atsika dia tsy tia rafitra tsy tia fifanajana raha vao zavatra zany asiana fifampifehezana raha vao zavatra metrahana karazana principe dia tsy tiatsika evangelika zany matetika ary samy mitomano lehibe daholy ny olona rehetra ary zay zavatra zay tena mandrava zay zavatra zay tena manimba jerevongefa na resaka politika mahatonga ny hoe antoko-panohatra mahatonga nyreny zavatra nyreny te ho lehibe daholy dia zay tonga eo toeriny zay manao eo atao zay zavatra ninona anazy hita zany nahatrany am-piangonana ary tsy te anaiky mihitsy ary zay karakteran'ny afrikanina tsika afrikanina tsy te anaiky mihitsy ny fahalehibiazany hafa fa tiatsika hoe isika ihany no atao lehibe tiatsika hoe isika ihany no mahay fa tsy mba te hiteny vavantsika hoe mahay iranina na hoe lehibe iranina ny excuse-tsika matetika dia le hoe zay hitarian'ny fanamasina ihany io hoe or nefa misy delo aiote ao anaty ao ka ny fotoana ajain'olona ianao dia mazava ho azy lasa goavana ho azy niositra any anatinao any ary manomboka afa mihitsy any tantara mitranga fa ny mampalahelo dia isika mihitsy no manao zavatra mba tsy hanajan'ny olona atsika dia le ositra lasa tsy hita mihitsy satria tsisy manaja tsisy te hiaino anao tsisy mba te hanome tombambidy anao zavatra hita zany matetika sahala aminay reto rehefa mandeha mitourne anao ka any amin'ireny tany tsy mbola mahafantatra anao regny ohatra hoe tsy mbola nahita anao mba nitory tsy mbola nahita anao nampianatra any amin'ireny toerana regny matetika satria respecten'le olona ianao dia tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra ngeza be ao anatinao io ositra io koa zany keryhavana mitaky olona vonina hanaja azy io ositra io koa mitaky olona vonina ny metombambidy azy fa tsy hoe miasa ho azy jerevo tamin'le vehivavy nitsidrana andritry taona maro tao anaty baiboly ainy nanajan'le ositra tao amin'i jesosy dia jerevo fa nansomotra viavindambany fotsiny ara afaka nanasitrana n'le aretina zay efa tsy nahita mpalasitrana ny ositra rehetra ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra dia miandry fahaizana manome tombambidy miandry fahaizana manaja zay vao mihetsika ary io Andriamanitsika koa dia Andriamanitra be voninahitra zay tokony ho ajaina sy omena voninahitra natonga ny Jesosy neken'ny olona ngeka Jaona mpanao batisa lasa nanome laza tsara momba ny Jesosy fa mialohan'ny aonan'i Jesosy tamin'ny Jaona mpanao batisa tsisy olona nanome laza tsara azy fa laza ratsy maheno amin'ny fotoana maheno ny laza tsara aminao ny olona anankiray dia mazava ho azy lasa matoky anao izy ary lasa te hiaraka aminao te hifanerasera aminao te hiaino anao fa raha vao tsy mbola nisy mihitsy mba laza tsara avy taman'olona mahakasika anao mazava ho azy tsisy olona te hiaino anao zany Jaona zany tena nanome réputation tsara ny Jesosy mihitsy satria vao nifanena izy Jesosy dia Jaona mantsy azy hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao nisy olona bedabe nandalo teo fa tsy nataony Jaona zany nisy mpianatry Jaona fa tsy mbola nilazany Jaona zany fa rehefa nandalo Jesosy dia zay ny teny nilazainy hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao nioraka daholo ny olona ary tamin'io vanim-potoana io Jaona dia anisan'ny ray aman-dreny lehibe ekenteny tsongon'olo hoditra ary tena anisany grand évangéliste tamin'io fotoanandro io dia raha vao niteny izy dia nanaiky zay niteneniny ny olona ilaina zany ravagna mba atokisan'ny olona indrindra atokisan'ny olo maventy zany ianao milaza aminao fa ny olo maventy rehetra andeha atoky anao hatramin'ny olo madinika ka olo maventy Jaona nilaza zavatra tsara mahakasika an'i Jesosy jerevo tsara fa na ny olona ngeza rehetra ny olona kely rehetra lasa nanaiky azy avokoa ka ny ositra ho iateo dia mila olona mahay manetsika azy mila mahay misintona azy mba hahatonga an'ilay izy ahery vaika
ilainao zany mexité an'le ositra ny anatin'le mpanompon'Andriamanitra. Ny alalana fa mandray ositra ianao de ainao manaja an'le izy. Tena ny considérenao le mpanompon'Andriamanitra zay mitondra an'le izy. Reo zany ravagna mba lesona fohifohy. Fa rehefa miamatotra io de manomboka maniry teny ianao. Nao rehefa miamatotra ny maniry teny ho azy tsy tia friariana. Satria rehefa miamatotra ianao de manomboka lina ianao ny amin'ny tombontsoa ny hafa. Fa raha mbola tanora ianao de ny tenanao foana no mahalina anao. De ao anatin'izay rehefa ianao mba tia hianatra, mba tianao hitatra ny asa fitarianao, tianao mba hitatra ny fatokina ny olona anao, mazava ho azy mianarako ianao mba mizara ny vision-nao. De inona mba vision-nao, inona zavatra tianao atao, inona ny hetsika tianao hietsehana. Satria mila tonga saintsika fa tsy misy zavatra azonao samborona na alaina ankoatran'izay efa hita ao anatinao. Dio zany inona ny ao anatinao, zay ihany no azo samborona, zay ihany no azo alaina. Ny olona tsy manana vision zany mazava ho azy tsisy zavatra azo raisina any anatiny any. Noho izany mialoha ny tarianao olo kafa de anao mihitsy aloha no mila mahita an'izay aleanao aloha. Ohatrany karaha ataonay zao mpitarika olona ato amin'ny fiangonana zona firaisana. Mialoha ny taritana andreo reo za aloha mila manana directive mazava hoe ny zona firaisana de zao ny tanjony, zao ny programany, zao ny zavatra tsy maintsy ho ataony. Hoe oaiza ianao, inona ny tianao tratrarina, inona ny vokatra tianao azo. Reo zany mila apetraka daholo rehefa mitarika olona, rehefa manao zavatra anankiray. Tsarovo ravagna fa sarotra ny miaina tsy misy tanjona. Zavatra tsy possible zany. E miaina ianao ohatra zao ty journée androany tia tsisy tanjona hono ianao fa eny ianao bengibenginao zy raiky. Tsy mety zany. Indrindra ny mitondra olona mila manana tanjona. Ho antsika rehetra leader manaraka an'izao fampianarana zao. Ny tena vision tsara ary azo antoka fahitana vokatra de zay apetraka ny fanamasina ny anatinao. Mila misy zavatra napetraka ny fanamasina ao anatsika. Mila misy zavatra napetraka ny fanamasina ao amponao raha hitarika olona ianao. Ireo ravagna misintona ny olona atoky ianao daholo. Fa raha ianao tsy manana vision, raha ianao tsy mba manana andreo karazana caractère forte ndresako teo tsy possible. Satria ny vision de tsy azo indramina. Vision tsy zavatra azo alain tahaka satria personnel io. Ny tompo mametraka an'izy ao anaty. Ka ny vision-nao ihany no mi-inspirer anao. Hoe inona le ao anatinao de igny aveo no mi-inspirer anao, manosika anao mba hanao zavatra. Afahanao mahita zavatra tsara. Noho izany ny vision de manomboka any anaty. Tena renao mihitsy any anatinao any misy zavatra miresaka aminao, misy zavatra mafana ao amponao, de inona zany no ao anatinao ao. Satria ny tena vision de mazava ho azy afaka mitondra fanampina ho any hafa. Zay ny afantaranao fa vision avy amin'ny tompo ny zavatra ao anatinao, afaka mitondra fanampina ho any hafa. Tsy hainao rery zany no ampiny le izy fa ao anatinao ao misy zavatra mihetsika ary mitondra fanampina ho any hafa. Ny vision tsy mitondra tombontsoa ho any hafa mazava ho azy fa hoe ho an'ny tenanao foana de tsy vision fa ambition ny anarany. Ohatra zany hoe ianao rery ihany mahazo tombontsoa am'le izy fa tsisy mba mahazo tombontsoa, mazava ho azy tsy vision zany fa ambition. Ao anatin'izay mihoatra lavitra noho ny vitan'ny olona anankiray. Zay ny afantaranao fa vision mihoatra lavitra noho ny vitan'ny olona anankiray. Ka ny tena vision tsy vitanao rery fa mila olona maro vao mahatanteraka azy. Eo ny afantarana hoe vision le izy. Tsy hainao rery mahavita anazy fa mila olona maro manatanteraka azy. De ny tena vision ihany koa de tsy manome tombambidy ho anao rery fa mahatonga koa ny hafa anana tombambidy. Lasa misy olona miova ho azy ny identité. Olona tsotra izy lasa olona ngeza izy am'izao. Eo ny afantaranao hoe vision le izy. Olona tsisy ny filagana azy. Rehefa nge sala amin'iny Jesosy. Taloha Jesosy le tinina lalan'olona azy. Fa noho izy le manana vision de nitenen'i John hoe zanak'Orin'Andriamanitra zay manesotra ny fahotany zao tontolo zao, mamadika fiainan'olona. Tsy manome tombambidy ho anao rery fa mahatonga koa ny hafa mba hanana tombambidy. Zany hoe lasa mampitombo ny valera ananan'ny olo-kafa ny vision zay nanananao. Eo ny afantaranao fa vision le izy. Fa raha vao tsy zay de mazava ho azy exploitation le izy. Raha ohatra zany olona miaraka aminao tsy mba miova mihitsy ny tombambidiny nefa ianao milaza fa nantson'Andriamanitra, ianao milaza fa manana vision, tsy vision tompoko zay fa exploitation. Zany hoe ambition le izy mba hitadiavagna intérêt personnel. Fa raha vision io be da be ny olona miova, be da be ny olona mahazo vokatra tsara. Manampy anao ihany koa ny vision
hanangona resource maro sahala hoe olona, fitaovana, vola, hevitra sy ny sisa. Tsy hoe tsy maintsy reo fa zavatra tsy maintsy zavatra hita rehefa manana vision olo anankiray de lasa mazava ho azy lasa manana resource maro izy, lasa manana olona izy, manana fitaovana izy, manana vola izy ary manana hevitra izy. Ny vision tsy inona de ohatrany andriamby zay misintona zavatra maro. Raha anao manana vision voasintonao makeo aminao daholo zavatra be da be misintona zavatra maro. Ka ny zavatra hitanao matetika ao anatin'ny olona anankiray manana vision de tsy inona fa planin'Andriamanitra. Noho izany ndao samby hiaraka anohana ny asan'Andriamanitra. Raha vao fantanao fa vision le izy toano samy mihevitra zay ampandroso ny asa. Eo zany le izy ravagna. Ka raha vao miresaka vision de ndana mba mahay mihaino ny feo any anatinao any. De ndray misy feo any anatinao any fa tsy hainao mihaino azy. Ianaro mba mihaino ny feo anatinao io. Ka rehefa mahazo vision avy amin'ny tompo aza maika tonga de izara fa ndana aloha mba mivavaka ho an'le izy mba hahafahanao mahazo planina tsara. Satria matetika misy vision mbola zaza nefa efa tiatsika hiazakazaka. Ny zavatra rehetra riavana manomboka amin'ny fahaterahana de eo vao manomboka amin'ny fahazazahana, manomboka amin'ny fahatanorana ary manomboka matotra sy mialehibe. Ka eo riavana mba atoroko anao androany raha ireo ny zavatra hita amin'ny fiainanao mazava ho azy fa lasa atokisan'ny olona ianao. Ary tena atoroko anao mazava mihitsy izy teo igny mba ahafahanao mitsakotsako, ahafahanao mandinika, ahafahanao mahita hoe inona ny zavatra napetraky ny tompo ao anatinao eo. Ka dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny aino hatramin'ny farany. Tena mody tsy mitsahatra mizara aminao eto raha mbola tsy avy any amin'ny lanitra Jesosy. Miaraka eto foana sika, minao fa ho appliquenao ny lesona ary minao fa mahery anao tao anatin'izay mankasitraka antsika rehetra tsy mahafoy ny fiarahana eto. Tahin'Andriamanitra ny tokatranonao, tahina koa ny tontolo andronao ka ho za hoe manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.